Vahao ni Oloko. Vahao ni Oloko. Andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ni Oloko. Vahao ni Oloko. Nandeha tantety izy mba asa. Nanisik ang punyang palay aming amin'ny foravravondray no mbola ionako amintsika menakavy mpanaraka ny fandarana na eto amin'ny radio na eto amin'ny télé na mitambajotra serasera mamerina ny araba ao atsika menakavy eto tapitananany Tomasina ary miresaka hatrantsika ny momba ny fanafana ho amin'ny oziny mitindray mandeha ty dia iresaka momba ny fanafana ireo oziny fantrana ny tenako dolo ivavaka ny tenako melohan'ny idirana ho amin'izao fandarana izao misaotra tompo ao anatin'ny fotoana foiarahana eto dia andray zavatra avy aminao zay fampianarana sy taridalana avy amin'ny fanemasinao ampio izay tompo ary kasindray ny fiainana tsiraray avy amin'ny anaranao Jesu Kristy tompo amen. Maninona moa ny mpitoroteny no miresaka momba na fanafahana? Maninona ny mpitoroteny no miresaka momba ny fanalana ao anaty fantrana? Fa maninona raha ny lanitra ny torina? Maninona raha ny fiainana mandrakizay ny torina? Inona foana ny resana zany fitahin'Andriamanitra fanambinany fahagagany raha lasianambavy ny asan'ny mpitoroteny dia tena mitory filazantsara. Ny asan'ny mpitoroteny dia mitory ny fiainana mandrakizay, mitory amin'ny olona ny fanjakan'Andriamanitra, ary izany ny tena asan'ny mpitoroteny. Ary ny tanjon'ny fitoriana teny na ny tanjon'ny fiangonana, ny tanjon'ny fiangonana dia hitondra ny olona ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Raha mitory teny eto pasteur Ertina Randriary Malala Androany dia ny tanjoko tompoko dia ny atongavana ho any an-danitra, ny tanjonay dia ny tondrana ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Zany ny zavatra tiaponay, ny batanao mihitsy, ny anao sy ny akonanao hanaraka an Jesosy ary an'olo tena ho an Jesosy ary ho tonga ho any an-danitra. Fa efa noteneniko teto tamin'ny farany teo anefa zany hoe ny zava-doza ny riavana dia zao hoe rehefa raha totsika ka mieritreritra hoe ho any an-danitra kanefa reraka lava mahaolana eto ambonin'ny tany eto dia atahorana ny fahatongavana ho any. Mety tsy ho tonga any ianao, mety tsy ho tonga any ianao. Raha vao reraka lava ianao mamahaolana isan'andro. Ary zany mihitsy ny anton'ity fandarana ity ripino ripivavaka malala isana. Satria be da be pino amin'izao fotoana izao mirotoroto mafy mihitsy amin'ny fiainana. Mirotoroto mafy mihitsy ianao amin'ny fiainana. Ary fiainana fiaino ranomaso, fijaliana, mamahaolana isan'andro. Ary rehefa jerena dia izao tena hita tokoa ianao tena mivavaka, tena manompo an'Andriamanitra, miditra any am-piangonana, mitety karazam-piangonana. Fa na ianao ihany koa ary dia mahatsapa fa miady rery, mahatsapa ianao hoe aizary Andriamanitra, mafy ny zavatra mahazo ahy. Na ianao ary efa miozongozona mihitsy ny finoanao, iva ihany ve ty olana ity. Ary araka ny teniko teto maly, rehefa ela ka ela loatra ny adinao, ela loatra ny problemanao, ela loatra ny ainanao anaty ady mafy, ela loatra ny ainanao anaty fahantrana, dia mety hiverin-dalana ihany ianao. Rehefa reraka ianao tsy maintsy miverin-dalana.
akivin'ny mpiaramonina ianao, akivin'ny piraitapo aminao ianao, anakivy ianao ny fianakavianao. Tsy hitako zay marina amin'ny fivavahanareo tika, karaha tsy hitaka. Nareo laha ny andro mandany fotoana amin'ny fivavahana nefa tsy hita hoe makaiza ny fivavahanareo na makaiza. Raha lahasaina-baby malala, izany ny antony hanompoana an'Andriamanitra, izany ny antony hanolora-tena ho an'Andriamanitra, ary izany ny antony ty fandarana ity, anapahana tanteraka ka tonga ny fiainanao hanana fiainana mahafinaritra. Satria ny voalazan'i Jesosy inge dia mazava tsara e, zaho avy Jesosy mba hanananareo fiainana ary hanananareo be dia be. Hoy izy any amin'ny Jôrona 10, ny mpangalatra tsy avy raha tsy hangalatra sy hamono ary indringana, fa zaho avy Jesosy mba hanananareo fiainana ary hanananareo be dia be. Ny zavatra nyresahan'i Jesosy dia mizara roa, misy fiainana ary isy fiainana be dia be. Ny fiainana be dia be dia any an-danitra, fa ny fiainana eto ambonin'ny tany. Ary ny planin'Andriamanitra amintsika dia izao, makanesa ty amiko Jesosy ianareo zay miasa fatratra sy mavesatretana, fa izany ho anomenareo fitsarana. Ny planin'Andriamanitra amintsika zavatra anankiroa, ianao andova amin'ny fiainana mandrakizay, ianao ho any an-danitra, fa ny eto ambonin'ny tany any koa milamina, ny eto ambonin'ny tany koa dia milamina. Fa anisan'ny fanontaniana mipetraka dia le hoe, pastera, zay ene mivavaka, zay ene manana ny fiangonanay, zay nefa mampolo taona nanompo ny tompo, zay nge tsy hoe tsy mivavaka, fa ny fiainana koa tsy miovy. Zany ny antony ty fandarana ty riavana. Tena mpianatra anao areo fomba rehetrarehetra hanapahana antsika ao anatin'ny oziny. Ahoana ny atao atonga anao ho afaka tanteraka amin'ireo karazana ozina zay mamatotra ny fiainanao, karazana ozina nanapotika ny fiainanao. Inona ny atao anafahana anao aton'izany, ny alana ao anatin'izany karazana ozina zany. Misy zavatra tokony takatsika aloha. Voalohany fa misy ozina zay lovantsika avy any amin'ny Adama, no lovantsika avy any amin'ny Adama sy Eva. Efa nambarako teto ny ten'Andriamanitra ao amin'ny Inestia, ao amin'ny Genesis 3:7 manao hoe, Genesis 3:7 manao hoe, ny atsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina mandra-piverinao amin'ny tany. Ny atsembohan'ny tavanao no azahoanao hanina mandra-piverinao amin'ny tany. Izany ozina avy any amin'ny razambe atsika avy any amin'ny Adama zany tompoko, dia mbola miraikitra hatramin'ny taranaka hatramin'ny androany. Ny atsembohan'ny tavanao ny azahoanao hanina. Izany ozina zany dia malahelo amlaza aminao, fa mbola miraikitra hatramin'ny androany. Ary indrindrandrindra ho antsika eto Madagasikara, ho antsika malagasy, mampalahelo ange riavana misy olona hoe manosika sarety, manosika kalesy avy any Ambodibonara, lalany fo 30 km mahery avy any Ambodibonara makatety Tamatave, mandritra ny alina tontolo, mandidi tongotra manosika kalesa, miakatra fiakarana, midina fidinana. Misy olona mba hitady karama kely, hitady hany kohanina, tsy hoe navitana vila le asa tamin'io na nahazahoana tomobile na nahazahoana inona, fa dia hany kohanina. Misy olona milanja charbon avy any amin'ny toerana miala amin'ny ray alina, avy any ambany volo akany miala amin'ny ray alina, tonga eto Tamatavy amin'ny 8 maraina, milanja charbon anankiroa, anankitelo, anankefatra, amina vola kely hany kohanina. Azafady miteny anty fa mety hoe tsy dia mety amintsika. Firy amintsika ny matsiaro mafy dia mafy mihitsy ny mahazo antsika, ary na dia efa marary azy, na dia efa marary ary voantazo, dia mbola miasa ihany mitondra posy bisikileta. Firifiry amintsika ny tena miady na andro avy orana na maina andro na ririnina andro, tena hoe mafy miady amin'ny hanina indray mbava, sakafo indray mbava. Rapino anao miaino an'ity fandarana ity raha tena mpivavaka, dia miteny aminao ariavana, tsy natao iaina amin'izany ianao,
natao tapana ny ozona raha lasina bavy tsy natao iaina am'izany ianao raha nandray an' Jesosy ka hoe ao anatinao Jesosy tsy natao iaina am'izany ianao fa ny mahatonga ianao miaina am'izany de vokatry ny tsy fahalalanao ny tsy fahalalanao satria araky ny efa nyteneniko teto maly de misy mpivavaka nge misy mpino hoe efa zay mihitsy ny anidininy devolony sainy zao mihitsy ny efa fiainana mahantra ohatry zao miara mifampitakosiny eto tsika menakavy tsy maintsy lalapotaka sy lalapasika ao anaty fotaka mandrakariva miainao anaty fotaka tsy maintsy miainao anatina trano mitete de rehefa avy ny orona nytatazana amin'ny raha sase be mihitsy tsy maintsy miaina ao anatina mitsemboka vominana ary idininy devoly am'izany mihitsy tsika tsy maintsy miasa mafy vominana tiako ianao anana fanirina anana hiala am'izay toeranao zay hiala am'izay toerana izay satria zay inge mba teo koa taloha e za de mitantara aminao amin'ny resaka aminao fa miaina an'izany zay taloha miaina am'izany zay hoe amin'ny roa maraina no mifo mampirehatra afo mandeha mivarotra eny atsena mivarotra vary amin'anana sikotoza niaina ao anatina fijaliana na andro avy oro na ririnon'andro za zao 12 taona za zao no efa nandevozony zany fahantrany zany hoe milanja iny izy ty daba ozy izy mifilaza azy tam'izany regny le bidon ohatrany hoe bidon izy raha am'izao iainantsika zao regny le bidon na menaka 20 litre reny eritserety hoe 12 taona ianao no milanjany reny no lanjainao amy telo maraigny eny atsena ianao tsy ampitoromaso mijaly fa izao mahafinaritra rehefa nampahiratin'Andriamanitra amin'ny masom-panasiny saina hoe tsy zao ny tokony iainany tsy zao ny tokony iainany ary zany nijoroko vavolombelona amintsika eto foana hoe ohatra zany ny tao an-taninarivo tao betsaka inge ny tao an-taninarivo tao zany tena nandritran'izay 10 taona mahery nitondra ny asan'Andriamanitra tao an-taninarivo nahita tsara ny fiainan'ny olona nahita zany karazan'olona ao anatina tena fijaliana nariny ny vadiny tsy misy ny asa ny haniko hanina tsy misy fa ny mahavarina vitan'Andriamanitra ny manangana ny fiainan'ireo olona ireo vitan'Andriamanitra ny manangana ny fiainan'ireo olona ireo nahita vehivavy anankiray zay tadidiko tsara gardien ny asany gardien io vehivavy io de nisy fananakalan'oro ary io de tadidio fa akoatran'le ozona avy any amin'ny Adama sy Eva de misy koa ny ozona sy fanamiazona atsika avy eto Madagasikara ary anisan'izany ny fananakalan'oro ireo karazana tromba mampahantra tsy haiko moa zany na misy tromba mampanakarena ny sasany fa misy ny tromba mampahantra misy ireo fanana vazimba misy ireo fanana kiotokely zany rehetrarehetra misy famosaviana lefan'ny olona misy zany karazana hoe vola mafana zany karazana hery ratsy daholy manapotika fiainan'olona ary mampahantra fiainan'olona ity madama anankiray ty tadidiko tsara mihitsy nisy fananakalan'oro ary io nanidiny sainy de niasan'izy menakavy reo gardien amina gardien na tanin'olona zany a lakoron'olona io ny ambesana de izy ny gardien de ny tranon'zareo trano tolona reny tolona ny rendrina de tolona ny tafo fa lefa arafisenina be lefa mitongilana reny lefa mitongilana ireny fa rehefa mijery ny fiainan'zany vehivavy zany ianao tena hoe tena mampalahelo ary mipotehany reo kalan'oro reo mihitsy reo kalan'oro reo no miteny amin'ny isan'andro toy ity indray fa anay ty andevozinay ary tsy nanana fiainana masoandro mihiratra izy nanomboka nanompony tompo nanomboka tapaka le ozina ary inona ozy izy ianao ny zavatra nitranga rehefa nivavaka izy mazava be fa tapaka ny ozina fa nyroan'le fianakaviana ihany ko izy tsy haitsony koa moa zany nateo am'le toerana teo mety misy asana devolo na inona fa de mahantra zareo gardien zany ny asany fa vo nanomboka nivavaka izy de noroan'le tompotany
tompon'le lakoro miala ato nareo izy tsy afaka mijanona totsononareo fa miala nareo tena voakan'ireo le patron reo ny entany nakeo amorony arabe ilazako aminao ary itenenako aminao fa ny olona rehefa tafatsangana io fiainana io ka tapaka ny ozony de mitsimbadika io tantara io toko mitsimbadika io tantara io mitsimbadika io tantara io izy mamoaka an'le entana eo amin'ny arabe eo le patron miaraka aminazy hoe avoaka ny entana eo ambavady tazana olona mpanakarena be opito tompona vila be kary zareo mifakahazo am'le madama io fakahazo de fa maninona ny avoaka ny entany fa nga ialao nareo de nitantarain'le madama zay ozy izy roan'le tompon'le tany ato fa tsy te olona mivavaka ondry zareo fa anina fa tsy maintsy roano zay iala ato de zao nytenen'le madama be mpanakarena opita ka le madama be opita manana trano be anakoroa ny ray misy 2 étages eo akaikeo de ny ray villa basy eo akaikeo le villa basy io omby tomobile telo miparkina sa efatra fiaino jardin ny lakozieny io le villa basy io fotsiny ny lakozieny io fotsiny no mitovy am'le trano mipetrahany zareo tatsy am'le miambina lakoro fa ny mahasamihafa azy fotsiny le lakozian'le mpanakarena be atsy lakozi trano vato le lakozi trano vato fa le mbola mipetrahany tatsy le trano mipetrahany taty trano tôle fa zao ny tenin'le madama mpanakarena be teo apita ato izy mipetraka ato mipetraka le trano tao koa tsisy mipetraka le villa be tsisy mipetraka ao izy mipetraka fa omeko anareo maimai-pony io trano tsy mandonareo na ny arara omeko anareo io ny zanak'le madama be any andafy daholo izy manana 2 étages eo akaikeo ao izy mipetraka atramitsika miresaka zao efa amapolo taonany amataonany maromaro ao le madama ny mipetraka miala avy atsy am'le trano kely ary olona manakatao izy am'izao fotoana zao ary nga vita an'izay fotsiny na vita trano izy trano misy étage anakoroa zany hoe lasa manana trano telo izy atram'le men'le madama ato le villa anakira miala avy atsy am'le gardin ao anatina fotoana foy raha vao tapaka iozina io satria izy natonga azy navita an'izany trano be anakoroa zany nahazo an'le villa tato izy aloha de nanomboka nahazo azy niantso azo daholo am'izay reo vazaha karana le madama moa manana spécialité amin'ny asa taon'izay izy niantso azy izy koa matoky am'le mivavaka de reo le patron andretsareo mamy azy amina million karamany am'izany tsy patron ray tsy roa zany nahavitany an'izany trano misy rihana maromaro anakoroa zany ilazako aminao ry havana fa ny ozina azo tapahana tsara fa ny devoly de manery ny saitsika de manery ny lohatsika de miteny mana hoe efa zao mihitsy le fiainany miady mafy mitsemboka vominany ne 35 000 francs isan'andro hoe 7 arivo hoe manenjika versementn'olona kely etsy ny devoly ny manery anao an'izany hoe efa de rehefa mijery tokoa angatsika hitanareo de rehefa mijery ny olona eto akaikinao ianao de mijery manodidina de ohatrany hoe samy mantra ohatrany hoe samy mantra samy sahirana de ohatrany hoe manaiky an'izany ny saitsika efa samy sahirana de samy sahirana de samy mijaly de samy mananina de fampakapaka vady eo samy mantra samy sahirana de efa samy mirotoroto amin'ny fiainana de 70 taona le zanaka vavy koa de manambady de miteraka de misarabady koa de miarakaraka amina lehilahy fiainy de miady mafy de lasa ianao indray mamilina an'le zafy kely de ohatrany efa zatra an'izany ny fisainatsika raha lasy anabavy malala titeny aminao afa ozony zany aza zatra am'izany ny sainao hoe mety de mihina-kanina kely de zara raha mihinana de mihinana paty kely na 500 hetsy de lasa fiainana zany de mihinana bilety kely de metimety eny ny fiainana de mitakosikosinao anaty fotaka de zara raha mahita 7500 de ino ny entina mandeha kely etsy de 15000 de tena tsy zany tompoko ary efa nambarako teto tamin'ny farany teo izay nge le tena olana riavana rehefa elany ely anao areraka ao anatin'ny fantrana io elany ely anao mivavaka jereo ngefa misy fotoana nge anao riavana vola kely 50 000 de mampiady anao aman'olona
vola kely 25 000 de mampiady anao mipiraitapo amin'ny fianakaviana, vola kely tsisy dika anio de tena ary io ny anenjian'ny olona tsika mpivavaka indraindray. Tsisy varany fivavahanareo tyka. Ary rehefa mirotoroto eny foana ianao ka reraka ianao de araky nambarako teto iverin-dalana ny afaranao. De indraindray tsika mieritreritra hoe eny miaritra fa ho any an-danitra e, miaritra fa manompo ny tompo e, miaritra fa zao mihitsy ny lalana makany an-danitra fa tery sady ety e, sarotra mipanakarena miditra ny fanjakan'Andriamanitra. Eny tompoko be da be mipanakarena no sahirana hiditra ny fanjakan'Andriamanitra satria tsy matoky an'Andriamanitra izy, tsy mino an'Andriamanitra izy, ny vola ny heriny de ho very any amin'ny elo izy. Fa be da be koa ny mahantra ho very any satria rehefa elany ny ela raha lasy anabavy mety anao foana ianao, mety angalatra ianao. Pino ianao fa mety angalatra satria mila ekolazin-janaka, mila hofatrano, mila jirama. De mety amety fetsy olona, mety andanga, mety isolokyolona. Ary be da be ny mpivavaka ny tafalatsika anatina fisolokiana, tafalatsika anatina lainga. Betsaka ny mpivavaka ny lasa mangalatra amin'ny zavatra tenenina, mandeha tsy mahitsy eo anatreny Andriamanitra, manao ny tsy fahamarinana satria mba te azo vola kely. Le izy anefa riavana, za miteny aminao hoe azo atao tsara ny manala anao. Raha miresaka aminao an'izany pasteur Ertina Randriary malala eto, hitako zany, hitako tamin'ny olona manjatony. Raha miresaka amin'izany eto tsy miresaka baiboly fotsiny, raha miresaka amin'izany eto tsy miresaka hoe fiainan'ny Petera, Ser John na ry Mosesy, tsy resaka zany resako eto. Zavatra ny ainako, olona metrahako tanana, olona ivavahako, amanjatony, amin'arivony, amanaliny, amanetsiny. Raha vao miresaka ny olona indraindray zany hoe trano fivavahana vaon'ny oloko zany de hoe vahoaka be zany mahafian'ny Kanjabe Mamasina zany, mahafian'ny Coliseum zany. Eny tompoko, tamin'ny farany tao zay nanao fitoriana filazantsara tao amin'ny Coliseum de Madagasikara, feno hipokipoka tsisy toerana itsony hatrany ivelany, hatrany ivelan'ny kianjan'ny Coliseum feno olona. Iza daholo moa reo olona reo olona reo tompoko ny akamarony, za tsy teny hoe izy rehetra fa ny akamarony, ny 90% reo de olona nitsimponina tany anaty lavaka, nitsimponina tany anaty fotaka, tany anaty fantrana lalina, na olona nariny ny vadiny, olona nariny ny havany, olona tsy nananasa ny akamarony reo, olona fa diranovana, olona niady mafy tamin'ny fiainana, niady tamin'ny sakafo ny hoanina, olona tany anaty aretina, olona tao anatina fampitena sy fafambaraka. Mahafinaritra de zao natsangan'Andriamanitra ny fiainan'ireny olona ireny. Reny olona mameno Coliseum reny natsangan'Andriamanitra ny fiainany ao anatina fotoana fo. Ka raha miresaka aminao amin'izany eto androany de mijoro vavolombelona aminao, fa mbola afaka mitsangana io fiainanao mampahonena sy mampalahelo. Fa araky nambarako teo de misy karazana fana, ary misy karazana tsy haiko hoe akoatran'ilay fanahy avy any amin'ny Adama sy Eva, de mety misy fanana kalan'oro manapotika anao, fanana kotikely manapotika anao, reo fanana tromba ratsy. Mbola tsy ndreko tsara fa tsy haiko moa zay karazana tromba, za tsy mahay an'iny fa le tromba ratsy ny resako eto. Izay mampahantra anao ka mahatonga anao tsy mety tafarina. Ary zany angizy io e, misy fotoana angetrika riavana malala mahazo vola ohatra ianao, mivarotra tany, mivarom-pananana, mba nisy vola kely azo nitambatra ny vola rappel avy any amin'ny fanjakana, mba nisy vola kely ndray nitotony, fa hitanao hoe tena tsisy ninina mitsangana, satria misy devoly mihitsy mikitsy manapotika ary mampahantra anao, ary mahatonga anao tsy mety ho tafarina, mahatonga ny fiainanao tsy mety tafarina. Ripino malala mijery an'ity fandarana ity, natao ty fandarana Vahao ny oloko ity mba hampahiratra masim-panahinao, ny sainao, ny fonao ahita, fa tsy voatery hijanona amin'ny olanao io ianao,
tsy voatery hijanona ao anaty fantrana ianao, tsy voatery hijanona ao anaty alahelo ianao. Zany ingeny mahatonga ny olona tsy mba mijery anao tsisy mpijery, tsisy mijery anao tsony ny havanao. Ny anao rehefa mahantra mako raha lasina bavy tsy asiany ny olona vidiny zany ianao. Zany mahatonga ny olona tsy mba miaino anao, tsy asiany olona lanja ny olona kiray. Rehefa miaina loatra ao anaty fantrana, miaina ao anaty olana dia tsy asiany olona lanja. Za mampitraka anao androany zao no fotoana raha lasina bavy hitsangana ny fisiainanao, hitsangana indrindrandrindra raha pino ianao, anampy anao zay, anampy tosika anao zay. Fa tahaka ny nahitana ny fiainan'olona maro nitsangana dia tsy maintsy mitsangana ny fiainanao. Mbola mafisiko foana fa nitanjona nytony fandaharana intony. Zany mako zany koa mako ny ao an-tsain'ny olona indraindray. Zany fivavahana zany fangorona karena zany. Manao zay ampanakarena amin'ny pastera fotsiny. Raha lasina bavy raha tonga eto zay tsy olona sahirana sy mahantra mihitsy zay. Ary ny olona saina voalohany, ny olona saina miaino an'ity fandaharana ity dia tsy miantso ny olona mpanakarena manam-bola zay, fa ianao anatina olana io mihitsy ngeny asainay ianao io mihitsy ngeny ho afahanay, ianao le tsy manana ninina. Zany mako ny an'ny olona matetika fangorona karena fakana fafolo karena n'olona ora lasina bavy fakana fafolo karena sy fanaty sahoana. Zay rehefa mba miantso olona dia olona efa mitongilan'ny aretina, olona lany vola avy any amin'ny hôpitaly. Zany no asaina makany am-piangonana azy. Olona efa boka ny trosa, olona nariny ny vadiny tsy manan-kohanina, ka fafolo karena inona no alaina amin'izany olona zany? Fafolo karena inona? Ny hany kohaniny ara-tsy hita, izy ary olona tsy miasa, izy ary olona somera, ny zanany ary tsy velona. Zany amin'ny olona sasany eritreretiny. Zany fivavahana zany fangorona karena andry pastera, jereo ry pastera be kibo izy. Non, tsy zany. Olona nariny ny vadiny, olona kamboto, olona manano-tena, olona voaroka tamin'ny asa, olona tototro ny trosa amin'ny banky, fafolo karena inona no alaina amin'izany? Inona no alaina amin'izany? Fa ireny mihitsy no antsoina, reny no entana mambavaka ho tapahana ny oziny. Fa ity kosa aloha zavatra mitranga. Ao aorianan'ny délivrance sy ny vavaka, ao aorianan'ny fametran-tanana, ao aorianan'ny tena hoe fanoloran'ireo olon'ireo tena ho an'Andriamanitra dia mahavariana. Dia mitsangana tokoa ilay fiainana. Mitsangana tokoa ny fiainana. Dia iny izy fa mananasa, iny izy fa lasa tahin'Andriamanitra arabola, iny fa manomboka mitonga ny fahagagana arabola, mivany olany, iny fa manomboka mandray 5 millions, 10 millions, 20 millions. Ye, ka inona kosa moa ny olana rehefa mbo tahin'Andriamanitra amin'izy ka mba manome ho an'ny tompo. Any angely izy. Raha ianao zao kosa ve mba efa tahin'Andriamanitra ka mahazo 100 millions, 200 millions, milliards dia tsy mba nome ho an'Andriamanitra ve ianao? Nefa fantatrao zao mihitsy fa fivavahana no nahafaka anao, fivavahana nanangana fiainanao, ary zany mampatanjaka ny fiangonana. Ohatrany trano fivavahana vaon'ny oloko zao Antananarivo anisan'ny fiangonana. Tsy mireherentsika fa matanjaka, tahin'Andriamanitra, tahina arabola, matanjaka. Inona no mampatanjaka an'ilay fiangonana? Ireo le olona mahantra fadirana ovan'ireo mampatanjaka azy, ireo le olona nariny ny vadiny, ireo le olona tsy nananasa, ireo le olona nahantra velona, ireo le olona tsisy trosa, fa rehefa nitsangana ny fiainan'ireny olona ireny, tafarina ny fiainany, dia ireo amin'izay ny lasa mpiara-miasa arabola. Reny avy eo ny manome vola tsy toko tsy firoa nanaovana ny asan'ny tompo. Satria izay nahazo maimai-poana ko izara maimai-poana. Mahafaly amin'laza amin'izany. Ho tahiny tompontsika menakavy ho amin'ny manaraka ho toizantsika ny fandarina satria efa tapitra ny lera. Vahao ny oloko arahanao isan'andro eto amin'ity fahita lavitra na onjam-peo ity, andraisanao lesona sy fampianarana ary andraisantsika taridalana avy amin'ny tompo. Ho amin'ny manaraka indray miona etontsika hitsangana ny fiainanao manana fonona fa tsy maintsy hitsangana ny fiainanao. Veloma tompoko. Vahao ny oloko, vahao ny oloko, andraisanao toroteny mahery vaika, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo voafatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny oloko,
Vahao ny olo nandeha tantety izy mba asitra Aku nanisi